Iaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompondray riavana na tratra izao alahady ahafahantsika miombona eto amin'izao tranon'Andriamanitra izao. Ny alahady ombonantsika anio dia hitondranam-bavaka ny komity pirenena miady amin'ny sida. Andeha arisika riavana iombona hatrany ihany koa amin'ny fibanjinana ny loha hevitra manao hoe miandrandra famonjena ny mino. Riavana malala rehetra amin'ny Jesosy Kristy Tompo, ampitombona aminao ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andehantsika riavana hiara hitsangana iombona amin'ny fiderana an'Andriamanitra. Iarahantsika mamaky zao ny salamo izay efa voalahatra. Iaraka iantso an'Andriamanitra sika manao hoe mampindrindra ianao Jehova heriko, Jehova no aram-batoko sy batery fiarovanao ahy ary mpamonjy ahy. Andriamanitra vatolampy alofako sy apingako ary tandroka famonjenay sy fiarovanao avo ahy. Miantso an Jehova izay mendrika ho derainao ka dia vonjenao afaka amin'ny fahavaloko. Niodina tamiko ny famatoram-pahafatesana ary ndrika ny faharatsiana nampatahotra ahy. Ny famatoran'ny fiainatsita ny hodidina tamiko, ny sakanay ny fandriky ny fahafatesana. Fony azy pahoriana aho dia niantso an Jehova. Eny Andriamanitra ny tarainako, ny hainy feoko tao ny tempoliny izy ary ny fitarainako teo anatrehany dia efa tonga teo an-tsofiny. Amen.
Iaraka ivavaka sika ry havana. Ry Andriamanitra arainay eo. Mahatsiaro izay tsirairay avy reto. Fa eniky ny fahasoavanao. Eniky ny fitiavanao manana ambiampy. Ndreto izay Tompo, manandratra ny feonay eo anatrehanao. Ary mamy ato ambavanay izany fiderana anao izany. Ianao Tompo, no namoaka anay tao amin'ny fitahiana mahatretrika. Ianao no nampody ny alahelonay ho fifaliana. Ary ianao ihany koa nampandresy anay tao anatin'ny ady rehetra izay nilalovanay. Tompo malalo, faly loatra izay ankehitriny, satria ilay fitiavanao dia mitazona anay mandrakariva, ary eo anatrehanao mandrakariva izay novalianao ny vavakay. Ndreto ary izay ankehitriny Tompo, miaraka mankalaza anao amin'ny fo saina fanahinay, ary ny irinay dia sandratra eo ambony fiderana izay tanterahanay ianao. Ry Andriamanitra arainay eo, aoka koa ankasitrahana eo masinao izao fiombona nataonay izao, fa irinay izany mba hisehoan'ny voninahitra ao. Manatrehanao Tompo malala, ary aoka ny fanahinao aminay tsirairay avy hatrany, mba ahitanay ny voninahitra ao, ary ahitanay ny fahatsarana ao aminao. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay Tomponay, ilay mpanjaka avo indrindra, no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Aritra hitsangana sika ry havana, ny hira 7:120 no andeha iombonantsika mialohan'ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina. Vavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra arainay eo, sotranao izay ankehitriny no ny fahavononam-panahy ataonao aty anatinay. Misotranao izay fa afaka manongilana ny sofinay iainanao Andriamanitra, ary afaka iravoravo aminao ihany koa ny fanahinay. Misotra izay noho ny amin'ny filazantsara velona izay omenao anay, ary izany dia manomolaka ny hery ratsy aty anatinay, ary manova ihany koa ny fomba fisainanay. Koa mangataka hatrany izay Tompo malalo, ilay fanahinao mahery, ilay fanahinao mpanazava, hitoetra ary asa manan-kery aminay tsirairay avy. Ny irinay Tompo malalo, dia anao Jesosy Kristy hitombo ao anatinay ao, fa izay kosa eny. Dia maniry izay, ianao hiteny aminay, hiresaka aminay, ary hanoro anay ny didy tsara indrindra izay sitraka ho tanteranay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay teny fiainana no anaovanay ny vavaka. Amen. Petraka isika fiangonana. Amaky ny teny soratra masina isika ry havana. Ny fanekena taloha hitantsika ao amin'ny bokin'ny tantara faharoa. Tantara faharoa toko 14, ny 10 ka hatramin'ny 14. Tantara faharoa toko 14, ny 10 ka hatramin'ny 14. Fanekena vaovao. Hitantsika ao amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Marka. Marka toko 7, ny 10 ka hatramin'ny 10. Marka toko 7, ny 10 ka hatramin'ny 10. Ho faranana ao amin'ny epistily ho an'ny Filipianina. Filipianina toko 7,
ny andiny fa 7 ka hatramin'ny andininy fa 1 Filipiana toko fatelo ny andininy fa 7 ka hatramin'ny andininy fa 1 rehefa hita zany dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary asa nitaraina tamin'i Jehovah Andriamanina ka nanao hoe Jehovah tsy misy afa-tsy ianao no mahavonjy ny tsy manan-kery raha hiadiny maro izy ka havonjeo izahay. Jehovah Andriamanitra io fa ianao no iankinanay ary ny anaranao no andehananay hiady amin'ireto olona ireto. Jehovah, ianao no Andriamanitray, aza vela ilitsy olona resy ianao. Ary Jehovah namely ny Etiopiana teo anolohan'ny asa sy ny Joda ka dia nandositra ireny. Ary asa sy ny vahoaka teo aminy nanenjika azy trano Gerara ka dia nahafatesana be ny Etiopiana ka tsy naharina intsony. Fa voaringana teo anolohan'i Jehovah sy ny miaramilana izy fa nahazony Joda babo betsaka. Ary namely ny tanàna rehetra manodidina ny Gerara izy fa ny fatahorana an'i Jehovah nahazo ireo ka nobabony ny tanàna rehetra fa ny babo rehetra tao. Ary namely ny vala izy ka nahazo ny babo betsaka dia ondry manosy rameva ary dia niverina ho an'i Jerosalema izy. Ary niala teo Jesosy ka nakany amin'ny tanin'ny Tiro sy Sidôna dia niditra tao an-trano izy. Ary tsy tia no fantatry ny olona izany kanefa tsy nahazo ny hery izy. Fa niaraka tamin'izay dia nisy vehivavy anankiray nandreny ny aminy. Ny zanany vavy tanora dia azo mpanahy maloto dia nakaoka ny ankohaka tamin'ny tongony. Ary jentilisa raha vehivavy ary avy amin'ny firenena Sirofoninika dia nangataka taminy izy mba hamoaka ny demoni amin'ny zanany vavy. Fa hoy Jesosy taminy, aoka voky aloha ny zaza, fa tsy mety raha maka mofon-jaza ka manimpy azy ho any amin'ny amboa-kely. Fa raha vehivavy namaly ka nanao taminy hoe, iny tompoko, kanefa na dia ny amboa-kely ao ambanin'ny latabatra aza dia mba mihinana ny sombotsombo ny mofon-jaza ihany. Fa hoy Jesosy taminy, noho izany teny izany, mandihana ianao. Efa nivoaka tamin'ny zanakao vavy ny demoni. Ary tonga tao an-trano ny ravehivavy dia hita nandro teo ambonin'ny farafara ny zanany vavy ary ny demoni efa nivoaka taminy. Ry rahalahy, aoka samy anahy ianareo ka dinio izay mandeha tahaka ny anananareo anay ho marika. Fa maro no mandeha izay efa nolazaiko taminareo matetika sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomanina koa ankehitriny fa fahavalon'ny azo fijalian'i Kristy ireny. Fa fahaverezana ny hafarany, ny kibony no Andriamanina, ny famenarany voninainy fa misainany amin'ny tany izy. Fa ny fanjakantsika dia any an-danitra ary avy any koa ny andrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo, izay anova ny tenany fietretentsika ka hitondra hiendrika amin'ny tenany voninainy araky ny fiasany heriny, izay ahaizany hampanaiky ny zavatra rehetra ho azy. Amen. Mialohan'ny andraisantsika ny vatsy sy ny fampaherezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra dia andeha ataontsika ny hira izay efa voalahatra. Hiara-hitsangana isika ry havana. Thank you.
Favaksika ry havana. Ray malalo, rainay no Jesosy Kristy tomponay, indreto zay zanakao faly misaotra anao sy mankalaza anao noho ny fahasoavanao aminay. Fa noho ny fahasoavanao aminay dia nampahafantarinao anay le anarana tokana nomenanay ety ambany lanitra. Azahoanay famonjena de Jesosy izany. Ta io tompo mba tsy ho hira fotsiny ny rainay teo hoe Jesosy filazantsara soa meo anay ny anamarina an'izany eo amin'ny fiainanay. Ary misy vitsivitsy maromaro ato amin'izao marain'izao mitoetra ao anatin'ny aiziny fizahan-toetra, aiziny fitsapana isan-karazany, aiziny fianana akory azy. Jesosy meteza ianao ho fahazavana handroaka zany aizina zany. Zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny Marka 7. Marka 7 ry havana. Tantara malaza, tantaran'ny nahasitranan'i Jesosy, ny sanakavavy na vehivavy kananita, zany hoe jentilisa zany. Zany no perikiopantsika androany. Ny afatra ry havana dia izao: ny finoanao ve mahatonga anao hiandrandra marina an Jesosy? Ny finoanao ve mahatonga anao hiandrandra? Le miandrandra moa dia hoe hanatena marina an Jesosy. Ny finoanao ve mahatonga anao hiandrandra marina an Jesosy? Fa zany ny finoana marina, zany ny finoana mahafonjy, finoana mahatonga hiandrandra an Jesosy ry havana. Misy ohatra tsara anankiray ato amin'ity perikopy ity. Hitantsika izany eo amin'ny 4:20 ndenge iarahantsika mamaky mafy zany Marka 7:20 zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niala teo Jesosy ka lasa nakany amin'ny sisy tanin'ny Tiro sy Sidona, dia niditra tao an-trano izy, ary tiany tsy ho fantatry ny olona izany kanefa tsy nahazo ny hery izy. Famarinana voalohany ry havana, fampietreretana voalohany ry havana dia izao: vonina ve anao à la disposition an Jesosy ny tranonao? Vonina ve anao à la disposition an Jesosy ny tranonao? Ary rehefa ataonao à la disposition an Jesosy ny tranonao, dikan'izany dia hoe ny rehetrarehetranao ataonao à la disposition an Jesosy ry havana. Matoa ny tranonao ataonao à la disposition an Jesosy. Inona ny zavatra mitranga eto ry havana? Vao avy ny famaly tamin'ny fariseo Jesosy tao amin'ny perikiopa talohan'izao, ary tena hoe ny teny mafy ny fariseo izy no ny fietsaram-belatsiany izy ireo. Tao izy no ny teny hoe ty fireneny ty tena hoe manompo ahy eo imolotra, midera eo imolotra, fa ny fony lavitra. Ary satria lavitra ny foniny reto fariseo reto, lavitra ny Jehova ny fony reto fariseo reto, ny ataony Fanompoam-Pivavahana. Ary niditra tato trano Jesosy ry havana. Nila niditra tao trano izy satria hoe niafina an'ireo fariseo reo, niafina an'ireo fariseo reo. Satria tsy mora ry havana, zany hoe nanabantin'ny tompo an'ireo fariseo reo.
ary nanabatiany azy apabe mahazo. Raha ianao very havana ny hoe nandondonan' Jesosy varavara natao anaty zany contexte persécution na fanenjehany zany, sainao ve napetrahana an Jesosy ry havana? Sainao ve? Misy fotoana ry havana eo amin'ny fiarahamonim-pirenena araka le fitenenana hoe tenindray monja dia efa mahatonga no any imponja. Eto ry havana fantatra tsara ny fahasiahany reto fariseo reto, fa ty jiosy tia napetrahano azy ary tsy fantatra anarana le jiosy. Ary matetika rehefa tsy fantatra anarana le jiosy, tia ny tompo ataonao eo ny anaranao hoe za solofo koa ny traniko dia ataoko à la disposition n Jesosy ry havanao. Nila niafina ny fariseo Jesosy satria efa nitsiry tao ampony tao an-tsain'ny fariseo izany hoe fikasana hamono azy zany. Fa nila niafina tamin'ny vahoaka koa Jesosy ry havana, satria diso hevitra ny amin'i Jesosy reto vahoaka reto noho ny fahagagana nataony dia tia handray azy, tia hanao azy ho mpanjaka, tia hanao an Jesosy ho mpanjaka reto vahoaka reto. Ary tsy tiany Jesosy izy ho diso hevitra ny amma Mesia azy ry havanao. Vonina venao, vonina venao. Raha misy lan'ny tompo ny tranonao, anao an'izany tranonao zany sy izay rehetra mombanao à la dispositionao. Finoana arahinasa ry havana, finoana marina, le finoana mampititra any an-danitra arahinasa. Izay ny fahamarinana voalohany, vonina venao, anao à la disposition Jesosy, tranonao sy rehetra anao. Raha izay ny amin'le jiosy tsy fantatra anarana, fa jiosy tamin'izany ohatra ry Nikodemosy reny nino tamin'ny mangingina, dia amin'izay raha jerentsika kosa finoan'ity vehivavy ity, ary tena hoe toriteny ho anareo vehivavy manokana. Ny andraikitra sarobidy, ny andraikitra tsy manam-paharoa omen'ny tompo anareo ho famonjena ny ankonanareo, matoa voavonjy ny ankonana anankiray, dia satria ny vehivavy nandeha mendrika ny fentsoana ny intson'ny tompo azy ry havanao. Inona ny zavatra voalohany ny ohatra tsara hita eto amin'ity vehivavy Kananita? Kananita zany hoe gentilisa, Kananita zany hoe tsy jiosy, vao maika koa mahagaga le finoana ry havana. Zavatra hita eto dia hoe le fahamarinana dia zao hoe ny finoana marina, ny finoana marina dia mahatonga anao hiankohaka eo an-tongotry Jesosy ka hangataka aminy. Ny finoana marina dia mahatonga anao hiankohoka eo an-tongotry Jesosy ka mangataka aminy ho an'ny ankonanao. Dia jerentsika ry havana ny 5:20 sy 6:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa niaraka tamin'izay dia nisy vehivavy anankiray nandreny aminy, zanavavy tanora dia azo-panahy maloto, dia nakao ka niankohaka tamin'ny tongony. Ary gentilisa raha vehivavy avy amin'ny firenena Sirofonika dia nangataka taminy izy mba hamoaka ny demonia amin'ny zanany vavy. Izay le fahamarinana resantsika finoana marina ry havana, dia mahatonga hiankohaka eo an-tongotry Jesosy ary angataka aminy ho an'ny ankonanao. Zavatra hita eto dia na gentilisa aza ty vehivavy ty na re momban' Jesosy. Tsika rehetra re tonga zany hoe gentilisa taloha fa kristianina ankehitriny na re momban' Jesosy ry havanao. Fa ny zavatra renao
zavatra fantatrao momba ny Jesosy mahatonga anao iankohaka. Io anatrehan'i Jesosy ravana. Maro amintsika no mihaino hira-pivavahana. Maro amintsika no mihaino hira-tononkira-panahy. Maro amintsika no mankafy hira irain'ny mpanakanto malaza, mety mpanakanto n'izao tontolo izao fa mihira hira ara-pivavahana, dia revo amin'izay, dia mentanentana ny fo. Tsy ariavanao, tsy izany le finoana mahavonjy, fa le finoana mahavonjy aloha dia finoana mahatonga anao iankohaka eo an-tongotra Jesosy. Ary nanino ity vehivavy ity ry havana no niankohaka teo tongotra Jesosy. Araka le voalaza teo hoe reny nilaza an'ity Jesosy ity, ny asa soa nataony. Fa surtout ry havana, fatany momba ny tena nisy vehivavy Kananita jentilisa io, ny tantaram-piainany, ary indrindrindrindra ny fahoriana mianjady eo amin'ny tokantrano amin'ny fotoana io. Inona zavatra, inona ny toepony, inona ny toetsainy amin'ny fotoana io? Mahatsiaro izy fa olona resy, manana ny zanavavy azony demoni io. Mahatsiaro izy fa olona mahantra. Tsy fantatra izay hoe situation matérielle ty vehivavy ty, fa mahatsiaro izy fa olona mahantra, olona mila vonjy. Zany no mahatonga azy iankohaka, ary ianao tsy ankohaka ry havanao eo tongotra Jesosy. Raha tsy mahatsiaro fahantrana ara-panahy, raha tsy mahatsiaro hoe mila vonjy. Lazaina izy lazaina fa hoe avy amin'ny firenena Syro-Foinika. Ilazana nge zany fa jentilisa avy amin'ny tony hoe Kananita le mponina taloha tao a Israel tao, raha amin'izao fotoana zao zany dia ireo Palestiniana reo. Ary ny problemany satria izy nanompo ny Andriamanitry ny Kananita, nanompo izy probablement ny Astarte. Dia voly aza avy amin'izany fanompona Astarte zany no nahazo mampahoro ny zanany vavy. Ry havana malalo teny amintsika malagasy, io fomba andrazana izay tsy mety elantsika io mampiditra demonia ao amin'izay manompo an'izany, ary eo amin'ny ankonany manompo an'izany. Io andrandraitsika, io kolokolotsika io ty vehivavy Kananita ity mampiseho fa tena hoe mampidi-doza zany. Fa vaovao mahafaly ampiseho ty vehivavy Kananita ity dia hoe Jesosy afaka manao an'izany, afaka mamonjy amin'izany, ary Jesosy irery no mamonjy amin'izany. Jesosy irery mamonjy amin'izany. Dinio arariavana ny finoanao, dinio ny finoanao. Raha finoan'ny olona resy mahantra ara-panahy, raha finoan'ny olona mahatonga azy se prosterner, fiankohaka mandrakariva. Tsy hoe fiankofan'ny vatana loatra fa tena fiankofan'ny fanahy, fiankofan'ny saina eo anatrehan'i Jesosy. Ary rehefa miankohaka eo anatrehan'i Jesosy anao, zavatra tokana no ampianarin'ilay vehivavy Samaritana ty: mangataka, mangataka, mangataka. Famarinana manaraka ry havana Jesosy, ary sady fampietreretana, famporisiana ho antsika fiangonana no ataon'ity vehivavy Kananita ty. Misy teny nalokin'ny vavany izay nankasitrahany Jesosy. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, io teny izay nalokin'ny vavan'ity vehivavy Kananita ity no nahatonga an' Jesosy anasitrana le zanavavy kely 9 taona izay tany an-tranony fa tsy teo. Tena finaritra le tenina mpanompon'Andriamanitra anankiray izay hoe teny nataon'ity vehivavy Kananita ity, nanokatra ny varavaran'ny fahasoavana. Teny nataon'ity vehivavy Kananita ity.
nanokatra farafarany fahasoavana ry havana malalo. Saino tinio manompoko izao se teny alohan'ny vavantsika de eritrereto hoe teny mahafinaritra an' Jesosy ve zany teny atao alohan'ny vavako zany, teny ankasitrahana ve zany, ankasitrahany ve zany, tenin'olona manam-pinoana manantena azy miandrandra sy marina ve zany. Anka teny manokatra ny faravarany fahasoavana, teny manokatra faravarany fahasoavana. De raha antsika mamaky ny 7:20, 8:20, 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy Jesosy taminy, aoka ho voky alohany zaza, fa tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manipy azy ho an'ny amboa-kely. Fa raha vehivavy namaly da nanao taminy hoe, eny tompoko, kanefa na dia ny amboa-kely ao ambany latabatra azy, de mba mihinana ny sombitsombin'ny mofon-jaza ihany. De hoy Jesosy taminy, noho izany teny zany mandehana ianao, efa nivoaka tamin'ny zanakao vavy démonie. Io le teny akasitrahany Jesosy ry havana. Tsarontsika ny zavatra nitranga ry havana. Ny ankohaka le vehivavy, ny ankohaka le vehivavy de nangataka. Eo zany tsika maheny zao toriteny zao de hoe manapa-kevitra ny ankohaka anetry tena de mivavaka. Any amin'ny texte parallèle ao Matthieu de lazainy Matthieu hoe tsy niteny aloha Jesosy, nangina aloha Jesosy teo natreny'ity vehivavy kananita ty. Ary io ry havana zavatra mpahazo antsika matetika. Resy lahintsika hoe tsy misy afa-tsy mivavaka ray volantsika zay nandiniky ny hoe mino de hoe miandrandra ny famonjen'ny tompo. Ok, andao ary hivavaka. Ok. Fa rehefa manomboka mivavaka tsika mangina aloha ny tompo indraindray ohatrany amin'ity vehivavy kananita ty ry havana. Ary raha tsy manana finoana miorina amin'ny soratra masina tsika ka mahita exemple oatra zany de malaky kivy ary tsy maharitra amin'ny vavaka. Fa misy fotoana ny tompo mizaha toetra antsika, manefy ny finoantsika mba tsy ho finoana ho-poana, de mangina aloha izy, mangina aloha izy. Ary zavatra sarotro zany ho antsika miaina amin'izao karazana vaninandro ny instantanéité zao. Ny zavatra rehetra tsy maintsy hoe ohatra zay de tiatsika ho azy, tiatsika hipotra. Anika hoe débousoletsika. Rehefa hoe mangina aloha ny tompo fa tsy avetrahany de mamaly vavaka ry havana. Mareta amin'ny fivavahana. Ny olona miankohaka ka mangataka maharitra amin'ny vavaka ry havana. Fa ny zavatra lazainy marika eto de hoe fa hoy Jesosy taminy, mbola mizaha toetra le finoany, aoka ho voky aloha ny zaza, aoka ho voky aloha ny zaza. Ianao aloha za tsy miteny hoe tsy hamonjy ianao na tsy hamonjy ny zanakao fa aoka ho voky aloha ny zaza. Le zaza avy amin'ny fireneny Israely zany aloha, zay izy hoe hamonjy ny jentilisa. Tsy nampaninina le vehivavy zany ry havana. Tsy nampaninina le vehivavy zany. Ary ny zavatra ampianarin'le vehivavy eto ry havana, zavatra ampianarin'le vehivavy eto, na de hoe nangina azy aloha Jesosy, na de hoe nilaza azy izy hoe misy filaharany famonjena ny jiosy aloha zay vao ny jentilisa, na de hoe sanatriny zany ary nalikainy ty vehivavy ty, lalage zany nalikainy sanatriny zany ty vehivavy ty,
marina fa hoe le teny grika hoe alika kely ohatrany hoe zavatra mahafatifaty fa somary alikeny any de ny eken'le vehivavy zany, ny eken'le vehivavy zany ry havana, ny ekeny somatsara zany. Tarintsika ny teny hoe na tsy aro ny fahantrany na tsy aro mila vonjy. Eto izy manehitry tena, zany ny olona manantena famonjena avy amin'ny tompo ry havana, manana finoana mahatonga azy anehitry tena ka manaiky aka ny toerany biby fandaka ao ambany latabatra ry havana. Raha toandro ianao, raha pitso ianao, raha sanatry n'izany alikaininy ao an-trano ianao, saorin'ny tompo, tena hoe exercice pratique. Zao zany no ny ainan'le vehivavy Kananeta raha nitala ao tamin'i Jesosy izy momba ny zanavavy. Aza malaky mitomany any pasitera zao nanaovany any lalina loza za. Non. Nanetry teny izy ho toy ny hoe biby fandaka ao ambany latabatra. Nanetry teny izy fa majentilisa azy, mpanompo sampy azy, de mitovy amin'ny biby zany fiainana zany ry havana, mitovy amin'ny biby ny fiainana. Fa zao fatany fa Jesosy ny solution amin'izany, Jesosy ny solution amin'izany, de nanantony izy. Probleman'ity vehivavy ty, mananjanaka vavy ampahorin'ny démoni izy, ary fatany fa Jesosy ny solution. Problema hoe ekeny Jesosy ve izy, zany io tantara io, ekeny Jesosy ve izy, ekeny Jesosy ve ny amonjeny ny zanavavy, fa sika ry havana fatatsika fa ekeny Jesosy ny amonjeny ny ankonatsika, fa tsy manatona ny Jesosy tsika, satria tsy mahatsiaro mahantra ara-panahy isika ny amin'ny fahoriana zay mety menjady amin'ny ankonatsika io. Ary mivavaka ry havana ho anareo vehivavy rehetra zay mary an'izao teny zao, miovay ianareo, mety ezanana finoana, tsy finoana hoe omban'ny sentiment fihetseham-po sy ny ranomaso azy, fa hoe finoana mahatonga anareo iankohaka ho an'io vadinareo io, ho an'ireo zanakareo io, reo fa matoy izy ohatran'izao, sanatry n'izany misy asan'ny demony manajamba azy, misy asan'ny demony manakona an' Jesosy velona ry havana, le Jesosy te hamonjy amin'ny fahoriantsika rehetra. Ny teny nataon'ity vehivavy ity, tena hoe namoa arabaky teny ny varavaran'ny fahasoavana. Hito amin'le faran'le texte hoe noho ny tonga tany an-trano izy dia nahita an'le vehivavy petraka somatsara teo amin'ny fandriana, fa tsy le vehivavy le ankizy hoe mitsikofokofona eo amin'ny tany sy manao fihetsika adala eran-trano. Zay nataon'ny Jesosy ry havana tamin'ity vehivavy Kananety ity, dia tiany atao amin'ny ankonatsika, fa zao ny hafany aloha, mangataha finoana miandrandra marina ny famonjeny ho aminareo ny fahasoavan'ny tompo. Amen.
Ivavaksika ry havana. Jesosy malalo, misaotra anao izay noho ny amin'ny sitraponao ampianarinao anay androany. Misaotra noho ny amin'ny teninao izay mahatonga finoana aty anatinay. Mametra-panontaniana aminay ianao Jesosy, ny finoana ao anatinay ao ve tena mahatonga anay andrandranao? Menatra ihany izay Jesosy malala, satria ne indraindray dia tsy ataonay à la disposition-nao ny tranonay ny momba anay rehetra. Mbola mieritreritra zavatra hafa izay. Ao anatin'izany ihany koa dia tsaroanay, fa tsy hainay akory ny miankohaka eo anatrianao ny amin'izay ataonay. Finoana nomenao anay androany, finoana mahatonga fiangovana. Raha mandinika ny lasanay izay Jesosy malalo, dia tsaroanay fa indraindray variana be niany. Eritreretinay fa ny olona ny mahavonjy. Jesosy malalo, vonjy eo izay ankehitriny ho afaka amin'ny tsy finoanay. Ampianaro izay tahaka an'ity vehivavy ity androany, mba hiankohaka eo anatrianao. Fonanay eo anatrianao, izay tsy nandehananay mendrika ny fiantsonao Andriamanitra. Ifonanay eo anatrianao ny amin'ny teny izay nalaoko ny vavanay, ary izay amin'ny teny tsy ampeverana ataonay. Tompo, mitarika anay ianao ny teninao, mba tena amohanay teny-pahasoavana amin'ny alalan'io vava tsara izay nomenao anay io. Jesosy malalo, miandrandranao izay ankehitriny, hanafaka sy hamotipotika ny ratsy aty anatinay ianao. Hanalanay ao anatin'ny tsy finoana, hanalanay ao anatin'ny fahakiviana sy ny tsy fanantenananao Jesosy Kristy eo amin'ny fiainanay. Tompo malalo, ianao no herinay, ianao no angatahanay ankehitriny hamonjy anay, ary mahatoky izay ankehitriny Tompo, amin'ny alalan'izao vavaka izao, fa mahafantatra ny voson'ny fo ianao ary mijery ny fifonanay. Koa raisy Jesosy, ny fifonana izay entinay eo anatrianao. Koa mangataka izay Jesosy, mba hamarinanao, satria ianao ny mpamonjy soa, ianao ilay malalanay ka afaka mahavonjy anay ho amin'ny tsy finoanay. Koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ilay mahavonjy no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ho amafisitsika ry havana ny fifonantsika amin'ny alalan'ny hira fanampy 530 ny andiny voalohany.
ry havana malala akary isika hitsangana andray ny teny soa mahafaly izay omeny tompo atsika. Ho ny tompo aminao, izao dia izao no namono ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako, ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Ny finoanao no nahavonjy anao, ary amin'izao sisa izao aza manonta intsony. Amen. Ko ambarako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ary havana, voavela ny helikao noho ny anarany masina miterany tomponao. Sambatra ny olona izay voavela ny elo sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloko ary tsy misy fitaka ny fanainy. Amen. Malala andeha ary isika hiaraka anaiky sy anambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra ilay tombontsika. Ka raha antsika manonona izao ny fanekem-pinoana apôstôlika manao hoe: mino an'Andriamanitra iray tsy tompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanalay tokana tombontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalitra nanapaka Pontius Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra iray tsy tsoa.
avy any vinitsara ny vela sy maty mino fanay masina aho ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiombona ny olona masina ny famelan-keloko ny fitsangana amin'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Petraka ny fiangonana. Miverena amin'ny fitiavanao voalohany. Apokalipsy 2:2 andininy 4 sy 5. Miarahaba antsika fiangonana riavana. Efa tafiditra ao anatin'ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny jobily fisotrondro noho ny mpitandrina mivady isika, ary araka ny fomba ny Fjkm sy izay nanapahany ambaratonga azy teto isotry fitiavana dia ho tolorantsika trano mitentina 160 millions hatramin'ny 200 millions ariary ny mpitandrina mivady. Ahoana moa no natongavana tamin'izany riavana? Misy zavatra roa tiana ho tsindriana amin'izao jobily izao. Voalohany, rehefa nanontany ny nataon'ny fiangonana hafa isika, izany hoe fiangonan-dehibe tahaka ny isotry fitiavana, raha 160 millions ariary no nataon'izy ireo, 4 taona lasa izay, ny antsika dia heverina ho 160 millions hatramin'ny 200 millions ariary. Izany hoe nijerena ihany izay mety ho fisonitra ny vidim-piainana. Faharoa, marina fa ao anaty krizy isika izao, kanefa arak'izay nampatsiahivy ny filohan'ny Fjkm, pasteur ami, raha niresaka momba ny kristianina tany Makedonia izy fotoana vitsy lasa izay, dia hoy izy hoe ny amafy ny fahantrany no nampitombo ny hitipony, ny kristianina marina ihany no mahay an'izany, miamahantra nefa miamalala tanana. Koa mampatsiahy antsika fa eo an-tokotanim-piangonana riavana rehefa lady maraina na ao amin'ny sekretera-pandrarah rehefa andavanandro no azo anaterana izay omentsika ho an'ny jobily fisotrondro noho ny mpitandrina mivady. Izay ny amin'ny tsangambato. Fa ahoana kosa ny amin'ny fanahy ny fankalazana. Ny jobily dia iompana tanteraka amin'ny fijoroana vavolombelona. Iza no asaina hijoro vavolombelona? Isika rehetra izay nandray fahasoavana teto amin'ny fitandremana, na koa tany amin'ny hainao aman-jery izay nitondran'ny mpitandrina fampianarana. Ho fandaminana ary riavana dia manasa antsika rehetra te hijoro vavolombelona eo anatrehan'ny tompo noho ny fahasoavana noraisina, mba hanatitra ny fijoroana vavolombelona ao amin'ny sekretera-pandrarany fiangonana, iangaviana mba asiana ny anarana sy ny laharana finday mety ahazonanareo ny taratasy fijoroana vavolombelona ary atao anaty valopy mihidy. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Sotra an'Andriamanitra isika riavana afaka mamarana izao Fanompoam-Pivavahana izao ny firana fanampiny 420 ny andininy voalohany alohan'ny tsodrano fahatelo aorian'ny tsodrano. Tanteraka aminareo any nitsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Mitahy anao ny tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manome anao fiadanana. Amen. Oh
mipetraka ny fiangonana fa afaka mangeny isika ry havana mbola misaotra an'Andriamanitra misaotra an'Andriamanitra no fitiavany antsika. Ho an'Andriamanitra velona irery anye ny voninahitra amin'ny